Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony kosa indray dia ao anatin'ny famolavolana ny paikady ny fampianarana ambony entina manatsarana ny fampazahoana asan'ny tanora mahavita fianarana ambony dia misy ny seminaire mandritra ny 2 andro tanterahana eny Antaninarenina. Andeha rojerentsika ny fanadidina nentin'ny namana Ravakarandriamanalina eo amin'ny sary ny Mamira Samuel. Isan'ny mampitombo ny tahany tsy fananany asan'ireo tanora mahazo mari-pahaizana ny tsy fahafantaran'izy ireo mialoha ny azony mari-pahaizana baccalauréat ny lalam-piofanana mifanaraka amin'ny fahaizana sy ny asa mifanaraka amin'izany. Vahaolana irosoa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ary ny fanatsarana ny kalitao ny fampianarana ambony izay tafiditra rahateo ao anatin'ny famolavolana ny paikady stratéjika ny fampianarana ambony ahafahana manatsara ny fampahazoana asa ny tanora mahazo diplôme. Mandritra ny 2 andro dia misy ny seminaire irahan'ny ministera tokony andraikitra ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika Serabola ary ireo sekoly tsy miankina sy ny université tanterahana etsy amin'ny Colbert Antaninarenina. Mpianatra des diplômés surtout ny mpianatra izay mahazo diplôme avy any amin'ny université matetika dia ohatrany hoe mianatra zany zareo fa tena mbola tsy fantatra marina hoe inona ny tena ataony. Indraindray raha le olona hoe ohatra hoe série A be dia inona ny filière mily dia ao amin'ny droit ao amin'ny lettre ao amin'ny anana dia rehefa mivoaka tsy fantatra hoe inona le tena ataony. Dia amin'izao fotoan'izao moa zany tsika dia miroso hatrany amin'ilay système LMD. Le système LMD moa ilay izy ny tena votoatin'izy io zany dia le hoe professionnalisation de l'enseignement supérieur. Zany hoe le olona ho formé na ao amin'ny enseignement supérieur ety amin'ny université zany dia olona tonga dia mba hoe efa fantatra hoe izao ny zavatra ianarany dia izao ny zavatra miasa ataony. Izay ilay izy ka mbola tena miroso amin'izany tsika amin'izao tena manomboka azy. Azo atao hoe mbola manomboka ka izay ny tena mahazava-dehibe an'ity séminaire ity hijerena an'izay politika izay tsy maintsy misy politique national de l'enseignement supérieur apetraka kanefa tsy afaka tonga dia apetraka amin'izao zany fa tsy maintsy manao état de lieu mijery hoe inona ny zava-misy amin'izao sy mijery hoe inona ny zavatra tokony izy inona ny plan de développement eto amintsika. Raha ny vinan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika dia atolotra mandritra ny fivorian'ny Voamera ny ranomasimbe indianina amin'ny taona 1924 ny atota taratasy makasika ny famolavolana ny paikady stratéjika ny fampianarana ambony.